miakatra eo tongotrao. Tonga eo amin'ny fotoanany sasakely indray sika izao famerenana ny leson'ny sasakely. Lesona faharoa tsika izao ao ary efa ao ny ankizy kely, efa ao ny zazakely rehetra, efa vonona tsara, andeha ary sika ifampiarahaba ao aorianan'isa 3. Arabaina ny hira ataontsika isa 2 3. Arabaina anao salama ve, manaona akory re, arabaina anao salama ve, faly mahita an'se. Faly mihaona amin'ny ankizy kely rehetra, ny zazakely rehetra zany amin'izao sabata maraina izao. Andeha ary isika hivavaka aloha, agambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Jesosy malalo, misaotra anao zahay fa omenao fotoana afaka hanao lesona indray. Ampio izay mba ho zaza hendry, tsy tabataba, tsy mitomanimany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, lesona faharoa sahady tsika izao. Herinandro faharoa isika izao. Ny lohateny harona sambo kely. Harona sambo kely. Ny tsy anjery lavalava kely ny tsy anjerintsika fa irahantsika mamerina. Fa izy andidiny anjeliny ny aminao mba hiaro anao amin'izay rehetra alehanao. Lavalava averintsika ary tsy anjery fa izy andidiny anjeliny ny aminao mba hiaro anao amin'izay rehetra alehanao. Eny ary, andeha ho tohizintsika ny tantaran'i Mosesy ihany anie. Ilay natao tao anaty harona dia nalefa neniny tany anaty rano. Niazakazaka ery neny hanafina ny Mosesy ao anatin'ilay harona kely namboariny dia nalefany tao amin'ny renirano Nily. Nalahelo ange neny, nitomany ange neny, teny hivavaka izy mba hitahian'Andriamanitra sy hiarovan'Andriamanitra any Mosesy kely. Etsekilan'izany rakizy dia nanara-maso ihany koa ny zokin'i Mosesy vavy, Miriama ny anarany. Mangarangara ao anaty bozaka izy fa sao misy mahita, manara-maso an'i Mosesy, mijery hoe nakaiza indray izao no nitondrany rano an'i Mosesy, manaraka eny lavitavitra eny izy fa sao dia mianjera any anaty rano i Mosesy. Mihirahira anie Miriama, falifaly izy manara-maso ny zandrikeliny. Dia indray andro rakizy dia tamy ny zanaka vavin'ny Farao andeha hilomano any amoron-drano miaraka amin'ny mpanompo vaviny. Tsangatsangana teny amoron-drano izy, andeha hilomano, andeha any anaty rano. Manara-maso foana anefa Miriama amin'izany fotoana izany fa sao dia tsy hita tampoka ny zazakely. Taitra be ny zanaka vavin'ny Farao. Inona iny anaty rano iny? Hoay, misy sambo kely mitsingevana iny. Andana hoe alaovy ho ny rano mpanampiny. Dia nalaina ilay zazakely. Mosaona anahy, mahafatifaty anie izany, potapota kely ohatra ny andrandraina ange ilay zazakely. Faly be ny zanaka vavin'ny Farao dia Miriama amin'io manara-maso foana dia notrotronin'ny zanaka vavin'ny Farao ilay zazakely. Mahafatifaty kely
tena lain'lay zazakely teno fihinina nitomany ane Mosesy nitomany ane le zazakely tena ataony mpizoany tendresaka izy ahoana reny ataontsika amin'ity zazakely ty andeha hotezantsika izy nefa nisarotra be fa mbola kely loatra inona reny atao sady ny fihininy teny an-tanany foana lay zazakely na raha ny Miriama maso zany rehetrarehetra zany mitomany zazakely malahelo aneny mpanjaka vavikely nanatona moramora Miriama nanatona moramora izy eny le resaka eny ny resaky ny zanakavavy hono ary mpanjaka vavy sao dia mba mitady olona hitaiza zaza ho anareo hitaizana iny zazakely nareo iny eno ny zanakavavy ny mpanjaka tena mitady olona mihitsy hitaizan'ity zazakely ty fa rehefa lehibebe izy dia izay vao alaiko ho any amiko za mahita hoy Miriama niazakazaka izy ny antsony mamany tonga mamany nakany amin'ny lapa nijery an'ilay zazakely zanany any ange io i Mosesy ange io dia niresaka tamin'ny zanakavavy ny Farao izy hono sady nitaintaina ihany izy nanatona hono zanakavavy ny mpanjaka mitady mpitaiza hono ianao nahita zazakely tany anaty rano dia mitady olona hitaizana azy za mahay mitaiza zazakely ozy izy ny mamany Mosesy dia nalainy zanakavavy ny mpanjaka zanakavavy ny Farao zazakely dia nomeny aneny Mosesy dia nentiny Mosesy nakany an-trano dia nitaizainy karakarainy faly beraka izy neny Mosesy fa afaka mikarakara azy faly be koa Miriama fa afaka nikarakara any Mosesy nandritra ny taona maromaro faly be koa i dada nikarakara faly be koa i Arona ny anaran'ny zokiny Mosesy faly i neny Jokebeda i dada Amrama i zoky Miriama ary i zoky Arona afaka nikarakara any Mosesy misaotra an'Andriamanitra izy ireo noho ny arovany any Mosesy zazakely isika koa dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fiambenany sy ny fikarakarany antsika andeha averintsika ary izay misaotra Andriamanitra noho ny fiambenanao averina hoe misaotra Andriamanitra noho ny fiambenanao ny ambina antsika Andriamanitra dia misaotra anazy mandrakariva isika izay ary ny lesontsika andeha averintsika arany ny lohateny sy ny tsenjery dia hifanao veloma isika rehefa avy eo lesona faharoa lay harina sarobidy tsy anjery fa izy andidiny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao eny ary andeha isika hifanao veloma ary fa vitatreo ny lesona ary 1 2 3 dia mifanao veloma dia mifanao veloma amin'ny herindray veloma tompoko dia samy endry tsara ary veloma tompoko faly miarabantsika rehetra indray ary zazaboto fifaliana ho mihitsy ny mamangy antsika rehetra atao tokantrano amin'izao sabata izao andao hiaraka kopakopa tanana manahoana daholo rakizy namboarina ny tempoly izay ny lohateny lesona izay ianarantsika namboarina ny tempoly fantatrareo ve izany tempoly izany fiangonana ange izany rakizy dia izao ny teny natao tadidy ho ataontsika tsenjery dia voasoratra ao amin'ny Filipianina 2:7-20 Filipianina 2:7-20
Za aloha no manao azy dia rehefa avy eo isika miaraka mamerina, miray fo, miara-miezaka, hampandroso ny finoana. Andao ary araka manisa telo isika rehetra. 1, 2, 3, miray fo, miara-miezaka, hampandroso ny finoana. Bravo! Mahazo toerana tsara daholo hanaraka ny tantara isika. Nandritra an'ireo taona maro izay nitondran'ny mpanjaka lahy sy vavy ratsy fanahy ny Israely dia tsy mba norarahiany mihitsy ny tempolin'Andriamanitra. Ny sasany tamin'ireny mpanjaka lahy sy vavy ireny dia sahy nanongotra ny ampahany tamin'ny rindrin'ny tempoly ka nampiasa izany hanorenana tempoly ho an'ny sampy izay nivavahany. Ireo zanakalahy sy mpanjaka vavy Atalia ratsy fanahy indray dia naka an'ireo lovia volamena sy varahana tao amin'ny tempoly ary nampiasa izany ho an'ireo sampiny. Amin'izao mampanjaka ny Joasy izao dia te hanarina indray ny tempoly izy. Hazo sy vato tsara tarehy no tiany hanamboarana indray ny rindrina. Lovia vaovao koa no tiany hanaovana fanipaom-pivavahana ho an'ny Tompo. Nefa dia ho lafo vidy ireo rehetra ireo. Aiza no ahitana vola na ahita hevitra Joasy? Nefa tsy hoe izy irery no hanao an'izany. Asainy hanampy koa ny olona rehetra manerana ny fanjakana. Nasainy Joasy nandrafitra vata iray ny mpiasany dia zavatra toy ny boaty lehibe vita amin'ny hazo ary nasiany lavaka teo amin'ny tampony. Napetraka teo akaikin'ny varavarana hiditra ao amin'ny tempoly ilay vata. Rehefa tonga hivavaka ny olona dia androtsaka ny fanatitra ao anatin'ny vata izy. Misy olona sasany manana vola betsaka omena, ny hafa kely ihany no ananany. Nefa dia samy nanome am-pifaliana izy rehetra ireo. Nifameno ireo fanatitra rehetra ireo ary ela ny ela feno ilay vata. Nararaky ny misorona avy tao anaty vata ny vola. Nampanaterina tany amin'ny fitehirizan-drakitry ny mpanjaka izany fa any izy azo antoka tsara. Dia naveriny mpisorona teo anilan'ny varavaran'ny tempoly indray ilay vata foana. Hatrany hatrany dia foana mpisorona ilay vata ary averina indray mba ho finoana. Ary ny vahoaka koa dia tsy nitsahatra nitondra ny fanatitra mba hamenoana ilay vata avy eo amin'ilay lavaka eo amin'ny tampony. Hatrany hatrany dia nampidirina tao anatin'ny fitehirizan-drakitry ny mpanjaka Joasy ny vola. Nitambatra ireo rehetra nataon'ny olona rehetra ka nanjary vola be. Vetivety dia ampy ny vola hanorenana indray ny tempoly. Nokaramaina ny mpandrafitra sy ny mpandatsaka vato mahay indrindra eran'ny fanjakana. Ny hazo sy ny vato tsara indrindra no vidian'izy ireo. Nokaramaina koa ny lehilahy mahay miasa vy sy varahana. Niaraka niasa na hanamboatra ny tempoly izy rehetra ireo mba hitovy amin'ny endriny tamin'ny voalohany indray. Ary rehefa vitan'izy ireo izany dia mbola nisy ambiny vola. Tamin'ny ambom-bola io no nasain'ny mpanjaka Joasy nanamboarana vilia volamena vaovao sy fanaka ampiasaina amin'ny fanipaom-pivavahana ao am-piangonana. Faly Joasy. Faly toy izany koa ny vahoaka. Nahatsiaro fahasambarana izy rehetra ireo satria niara-niasa hanome voninahitra an'Andriamanitra. Namboary no toerana miavaka sy tena kanto ny tranon'Andriamanitra. Isika koa dia afaka miara-miasa hanome voninahitra an'Andriamanitra. Azontsika tao ny manampy hitandrina ny tranon'Andriamanitra ho madio sy hafinaritra. Afaka miara-miasa koa isika hanome voninahitra an'Andriamanitra ny trano any am-piangonana ary any am-pianarana.
Salama daholo ve ianareo rakizy namako? Manonona mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy aminareo ary maniry mandrakariva koa mba ho salama lalandavany isika rehetra. Eto ampamerenana ny lohahevitra faharoa isika izay manao hoe hery, hery. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy anjery nandritra n'iny herinandro iny dia hitantsika tao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4:1-3. Asan'ny Apôstôly toko 4:1-3 manao hoe: dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tampahasahina. Dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tampahasahina. Asan'ny Apôstôly toko 4:1-3. Eny tokoa rakizy namako, nanana hafatra manokana ho antsika Jesosy ao anatin'izany lohahevitra izany, ka dia manasa anao ary hanaraka ampitiavana ny tantarantsika. Taona maro lasa izay no nonenan'i Sven sy Karina tany Soeda rakizy. Raha mbola kely izy ireo dia nampianarina fa ho avy tsy ho ela ange Jesosy. Nanomboka an'zary izany vaovao mahafaly izany tamin'ny hafa ny ray aman-drenin'izy ireo, saingy manohitra ny lalàna ny Soeda ny fitorian'ny olon-dehibeny amin'izany fiavian'i Jesosy tsy ho ela izany. Hany ka nahiditra am-ponjy izy ny vady satria mandika lalàna. Nivavaka mba hanana herim-po ireo olona nino fa ho avy tsy ho ela Jesosy. Feno ny fanahy masin'Andriamanitra i Sven sy Karina. Na dia mbola zaza azy izy ireo dia nahavita nitory ny hafatr'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Nanome herim-po hanaovana izany asa izany koa ange ny fanahy masina. Tsy izy ireo anefa ny voalohany nanao izany. Ny tantarantsika anio rakizy dia miresaka ireo membra ny fiangonana izay niaraka nivavaka mba hanana fahasahiana hitory ny hafatr' Jesosy. Jambena ny mason'i Petera sy Jaona tratry ny tara-masoandro mamirapiratra. Mahafinaritra ery ange ny mivoaka rivotra madio raha vao tafavoaka ny fonjy. Ny fampijery izy lola sady ny tsiky. Nahafinaritra ny teny ivelan'ny fonja. Eny fa na dia fotoana fohy monja aza. Nisy fivoriana manokana izay notanterahan'ireo olona manana maha-izy azy mantsy teo amin'ny firenena tamin'izay fotoana izay. Ary voaantso tamin'izany i Petera sy Jaona. Iza moa no nahalala izay trangy? Tsy natahotra nefa izy mirahalahy. Fantatr'izy ireo mantsy fa miaraka amin'ny Andriamanitra. Nangina ny rehetra raha niditra ny efitrano i Petera sy Jaona. Nikasaosaoka ny akanjo lava. Nifindra toerana mihitsy ny olona mba hahita tsara ny zavatra iseho. Somary nikokoaka kely ny iray tamin'ireo mpitarika dia nanomboka ny teny: ahoana no nanaovanareo izany? Fahefana manao ahoana na tamin'ny anaran'iza no nahavitanareo izany? Niresaka ny amin'ilay fahagagana nataon'i Petera sy Jaona tamin'ny anaran'i Jesosy ny omalin'io mantsy ireto mpitari-pivavahana ireto rakizy. Sitrana ilay lehilahy malemy, fantatry ny olon-drehetra, ary dia niresaka mikasika io fahagagana io ny olona. Marobe ange ireo olona nandreny amin'ny fahagagana nataon'i Petera sy Jaona no mbola nandreny hafatra izay nentin'izy ireo ihany koa. Nino an'i Jesosy izy ireo izao? Tsy faly ireo mpitari-pivavahana jiosy noho izany zavatra izany. Ny fampijery tamin'ny pahatoniana nanodidina ireo mpitondra fivavahana i Petera. Hafa tanteraka tamin'ilay Petera nandahany Jesosy andro vitsivitsy lasa izay. Feno fanahy masina izy izao. Nanomboka ny teny ary izy ka nanao hoe: nantsony izay androany hadinany amin'ny asa tsara natao tamin'ilay lehilahy malemy tsy mba afaka nandeha. Manontany anay ny amin'ny nahatonga izany ianareo? Ko afantaro ary izao, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no nahasitranana an'io lehilahy io. Eny, izy ilay Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa. Dia mbola nanohy tamin'ny pahasahiana ny teniny ihany ange Petera, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa
fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Nitolagaga ireo mpitondra fivavahana rakizy. Nahoana no miteny tsy amitahotra toy izany ity lehilahy ity? Sady mazava ny feno fahasahiana. Hitan'izy ireo fa niova tokoa ange Petera sy Jaona satria niaraka tamin'i Jesosy. Inona no ataon'izy ireo izao? Tsy afaka nilaza izy ireo hoe tsy nisy izany fahagagana izany, satria nijoro teo ilay lehilahy malemy izay nositraniny, ary tsy malemy intsony izy ankehitriny. Nitsambikimbikina izy, ranamindra sady feno tsikitsiky ny tavany, fantany fa sitrana tanteraka izy. Nandidy an'i Petera sy Jaona ary rakizy ireo mpitondra fivavahana, tsy resaka ny amin'izany Jesosy izany intsony, kanefa tena maly tampahamatorana izy ireo hoe mety ve ny hanekena ianareo mihoatra no Andriamanitra? Dia norahonan'izy ireo mafy noho ny teo aloha indray ange Petera sy Jaona. Rehefa izany dia nalefany andeha izy roa lahy. Natahotra ny hanasaza azy ireo mihitsy ny mpitary-pivavahana. Marobe mantsy rakizy ireo olona teo an-tanàna no niteran'Andriamanitra noho ny zavatra niseho. Niverina tany amin'ilay toerana izay nivorian'ny mpino ary Petera sy Jaona. Niara ny ombom-bavaka izy ireo, nangataka hery mba ahazahoany mitory ampasahina sy ahavitana fahagagana maro amin'ny anaran'i Jesosy. Niaino sady namaly ny vavaka izy ireo Andriamanitra. Tsy tapitapitra izay, niofotrofotra ny trano niangonan'izy ireo, toy ireny nisy horohorontany ireny. Tsy horohorontany anefa ilay izy fa ny fanahy masina no namonto ny rehetra vory teo. Taorian'izay dia nanomboka nitory ny afatr'Andriamanitra tamin'ny pahasahiana lehibe izy ireo. Eny tokoa rakizy, mianatra ny amin'ny herin'Andriamanitra, miasa eo amin'ny fiainantsika isika rehefa any am-piangonana. Manahoana daholo indray ary isika tanora. Anjarantsika tanora zandry indray izao ny miaraka mamidina ny lesona izay nianarana nandritry ny herinandro. Lesona faharoa indray isika izao. Lesona faharoa izay mitondra ny lohateny hoe fisarahana tsy misy romoromo. Fisarahana tsy misy romoromo. Andeha iarahantsika manao indray ny tsy anjery izay voalaza ao amin'ny Genesis 3:10 andininy 9. Ary hoy Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Izay no nataontsika nandritry ny herinandro. Mazava ho azy fa ny tantaran'ny Lota sy Abrahama no nianarantsika nandritry ny herinandro. Nirindra tanteraka ny fiarahamonin'izy mianaka. Na tao anatin'ny ady sarotra, na tao anatin'ny tsy fahampiana, tao anatin'ny zavatra nisy ny ainany zareo, tao anatin'ny fifindrafindrana, dia mbola nirindra tanteraka ny fiarahamonin'izy ireo, ny fiarahan'izy ireo mitoetra. Satria moa i Lota dia nanaraka ny Abrahama rehefa nantsoin'Andriamanitra i Abrahama hiala amin'ny toerana misy azy, hifindra any amin'izay tany nampanantenain'Andriamanitra ny Abrahama. Dia nanaraka teny izy, nilamina tsara ny zavatra rehetra. Ankehitriny kosa nitombo ny haren'izy ireo. Dia rehefa nitombo izany dia niteraka disadisa teo amin'ireo mpiandry omby any Abrahama sy Lota, satria nanjary tsy omby an'ireo fananany ireo biby fiombiny ny toerana finanana. Ny ahitra izay maniry teny ananina teny dia nanjary nisy korontana tao. Voatery tsy maintsy nisaraka izy mianaka. Izao anefa, raha ny tokony ho izy dia i Abrahama no ray aman-dreny, dia izy no manana zo hisafidy mialoha izay tokony ho anjarany. Kanefa tsy mba nanao an'izany Abrahama. Satria hoy izy hoe aoka mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, fa mpirahalahy isika, na dia atao hoe mpianaka ary izy. Dia navelany i Lota no hifidy mialohan'izay tiany indrindra, dia andeha hipetraka any amin'izay toerana tiany izy.
Izany fomba fifandraisana izay nataony Abrahama zany dia lesona lehibe ho antsika. Tsy maintsy hisy tokoa anie ny fifandirana ao anatin'ny ankohonana ny fianakaviana. Misy foana izany. Fa saingy izao ity tantaran'i Abrahama ity dia nanome ohatra lehibe ho antsika ny amin'ny hoe inona no tokony atao rehefa misy ny fifandirana. Rehefa misy ny zavatra mety hanafintohina izany sy mety hahatonga ady dia inona no fomba atao. Nanome ohatra tsara ho an'ny fianakaviana rehetra i Abrahama ary afaka mamaha ny olona ny fifandirana sy mikolokolo ny fifandraisana mba hirindra tsara izay feno fitiavana ny fifampiresahana mahakasika ny olana. Mila ifampiresahana izany fa tsy tonga dia mitrotra fotsiny amin'izao. Eo indray ilay toetranareo fa nareo izany dia efa tsy eritreretinareo mihitsy ny momba anay na tonga dia mitrotra mitabataba avy hatrany. Fa ilaina ny mifampiresaka mahakasika an'ilay olana ary mandray vahaolana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mamela ny hafa olohan'ny mandrakariva io dia tena famahana olana goavana be. Matetika tokoa mantsy ny fitiavan-tena dia mahatonga tsy filaminana mihitsy ao anatin'ny hoe fifandirana. Tsy miteraka vahaolana mihitsy izany satria samy te hitazona ny tombotsoan'ny tenany. Fa ny fametrahanao ny hafa mialohan'ny tenanao dia anisan'ny mahavahaolana ngeza be izany ary mahatonga ny fifandirana tsy hisy mihitsy ka anjakan'ny fifankatiavana ny fifandraisana. Tadidinao ve ilay hafatra nampitaina? Manaraka ny drafitr'Andriamanitra ho famahana ny olana ny fifandraisana isika rehefa mametraka ny hafa ho lohalaharana. Ny lesona izany nandritra ny herinandro dia nanampy antsika hahafantatra fa azo atao tsara ny mahita vahaolana mahafa-po manoloana ny fifandirana. Azo atao tsara izany. Nanampy antsika hatsapa ihany koa fa manana andraikitra hamahan'ny olana momba ny fifandirana isika tsirairay avy. Aza mieritreritra hoe izaho mbola tanora ka raha misy olana eo amin'ny fianakaviana dia hoe andry zareo lehibe izany. Manana andraikitra isika amin'ny famahana ny olana araka ny fomban'Andriamanitra. Ny tsirairay ao anatin'ny fianakaviana. Ary farany dia manampy antsika hanapa-kevitra hanana fandeferana. Hihevitra ny hafa ary hanao ny hafa mialohan'ny tena. Zava-dehibe izany ary mino fa hanova ny fifandraisanao amin'ny hafa ny fifandraisanao ny lesona nandritra nyity herinandro ity. Mirary soa antsika indray ary dia amin'ny manaraka indray tsika miaona. Fifaliana indray no iarahana amin'ny tanora manontany rehetra ianareo 13 taona sy 14 taona rehetra. Lesona faharoa isika tamin'ny herinandro iny izay niresahantsika amin'ny hoe miatrika ny fiankinan-doha amin'ny zavatra. Ka ny fizarana voalohany no nianarantsika. Ahoana izany hoe miankin-doha amin'ny zavatra izany? Jerentsika izay rehefa avy eo fa andeha aloha averintsika ilay andininy izay natao tadidintsika nandritra ny herinandro. Ao amin'ny Korintiana voalohany 10 dia ny andininy 2:30 manao hoe koa amin'izany na mihinana na misotra ianareo, n'inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Averintsika koa amin'izany na mihinana na misotra ianareo, n'inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Manome baiko antsika ny soratra masina eto ry tanora matoanto fa amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika n'inona izany dia tokony ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ireny rehetra ireny. Raha toa izany ka zavatra tsy manome voninahitra an'Andriamanitra dia aoka ho ajanontsika. Dia ahoana ary no ahafantarantsika fa manome voninahitra an'Andriamanitra ny zavatra anankiray dia arak'ilay lesitsika tamin'ny herinandro rehefa mandraikitra ny tenin'Andriamanitra ao am-pontsika isika dia ho fantatritsika hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra dia inona no tsy sitrapon'Andriamanitra. Fa matetika eo amin'ny fahatanorana toy izao indrindra dia mamely mafy ny fakapanahy sy ny fitaoman'ny namana ka mahatonga anareo hiankin-doha amin'ny zavatra tsy tsara. Ahoana ny ahafantarana hoe miankin-doha amin'ny zavatra iray ary ny olona iray? Mety hoe
fisotroana toaka satria mety efa manandrakandrana ny sasany, mety hoe eo amin'ny fifohana zava-mahadomelona ny sigara, ny rongony, ny paraky, mety ihany koa eo amin'ny fiankinan-doha eo amin'ny fijerena fahitalavitra na eo amin'ny internet na ny zavatra maro hafa ihany koa. Ny ahafantarana hoe miankin-doha ianao dia ireto karazany anankidimy ireto. Tsy mahatsiaro ho milamina raha tsy efa mampiasa ilay zavatra imbetsaka. Rehefa manomboka manao an'izay izany ianao dia taddio fa mitady ankin-doha ianao izay hoe mila mampiasa an'ilay zavatra foana ianao isan'andro na mila mijery an'ilay zavatra foana ianao isan'andro na mila mihinana na misotro na tsy fantatro. Dia efa manomboka miankin-doha ianao izay. Ny faharoa dia izao hoe mampiasa izany ho fomba fanosirana olana sy fihetseham-po ratsy. Raha ohatra ataontsika hoe ny fanaovantsika Facebook ohatra na izay toy izany, raha ohatra izany ka hoe rehefa misy zavatra mampalahelo anao na mampatezitra anao dia lasa ianao mijery Facebook, na koa eo mifoka sigara ohatra dia lasa ianao mandray sigara rehefa misy zavatra mampalahelo anao, dia efa manomboka miankin-doha ianao izay. Ny zavatra fahatelo dia izao, niezaka niala nanampiana an'izany ianao saingy hitanao hoe tsy faly ianao, tsy manana fifaliana intsony ianao rehefa niala tamin'ilay izy, dia lasa miankin-doha izany ianao amin'izay fotoana izay. Ny zavatra fahaefatra dia izao, manao izany ianao kanefa tokony ianao zavatra hafa. Raha ohatra hoe tokony hianatra ianao dia lasa variana teo amin'ilay izy na lasa nandeha nisotro aloha na lasa nandeha nifoka, dia efa miankin-doha ianao izany. Ary ny zavatra fahadimy farany dia hitanao fa mandainga amin'ny hafa momba ny fanaovanao izany ianao. Mety hoe teny amin'ny ray aman-dreninao ianao hoe izaho tsy manao an'izany, izaho tsy misotro an'izany, na teny amin'ny namanao ianao mandainga amin'ilay izy, dia efa miankin-doha ianao izany. Raha izay ny zavatra miseho dia inona ary no tokony ataonao? Ny zavatra tokony atao dia izao: manatona an'i Jesosy. Izy namana azo iresahana ny zavatra rehetra sady tsy mba mandatsa. Izy tsy mibedibedy fahatany izany fa tianao izy dia manohana anao izy dia manampy anao izy, dia miresaha aminy toy ny firesaka amin'ny sakaiza tiana indrindra. Tantarao aminy daholo ny nanjoanao sy ny nahatonga anao niankin-doha, dia izy no nafaka anao. Dia izao rehefa manankina aminy ianao dia izy hanome anao ny fanahy-masina, dia ny fanahy-masina no hameno ao anatinao, ny fanahy-masina no hitarika anao mba hahatonga anao hiala amin'ilay fiankinan-doha ary hahatonga anao hanana fahanapa-kevitra tsara eo amin'ny fiainanao. Izao ihany koa manaova ianao fandaharam-potoana matotra eo amin'ny fiainanao. Raisao tsoratra avokoa hoe adiny firy ny fotoana laninao amin'ny toe-javatra anankiray. Rehefa ataonao ny emploi du temps-nao mandritra ny tontolon'ny andro dia ho hitanao fa raharanao izany dia ilamina ianao. Tsy ho tratra ny fakam-panahy ianao ka ho lasa amin'ilay fiankinan-doha. Ny rariko ry tanora mantoanto dia izao hoe ho hainao sy ho tsaroanao mandrakariva ity andinona ataontsika tsy enjery ity hoe ninona ataonao na mihinana na misotro ianao dia atao voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Ka aoka izay rehetra tsy manome voninahitra an'Andriamanitra dia ho esorina ao amin'ny fiainanao satria manakana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra izany ary manakana ny idiranao any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny tombony ahitan'ny tanora mantoanto rehetra dia ireo izay efa latsaka ao anatin'ny fiankinan-doha dia ho afahan'ny tompo amin'izany, ary ireo izay mbola tsy tafiditra dia hijoro matoky ka tsy ho tafaroboka amin'izany fa hanome voninahitra an'Andriamanitra kosa amin'ny zavatra rehetra. Dia mirary soa indrindra ary ho manaraka indray. Dia tonga indray tokoa teny ny fotoana izay ahafahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra ary indrindra ahafahantsika manao fanandramana mahakasika ny tantara izay voalazan'ny Baiboly. Misy afaka mijoro vavolombelona ho avy. Izay no fanontaniana mipetraka amin'ity lohahevitra anankiray manaraka izay anaovantsika fanandramana ity. Misy afaka mijoro vavolombelona ho avy. Lioka toko fasivy andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa no misy ny andininy fototra indray izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niantso ny 12 nankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana
amoaka ny demonia rehetra sy ahasitrana aretina. Ary izy naniraka an'ireo andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy ahasitrana ny marary. Zay no voalazan'ny Luka 9:1-2. Mijoro vavolombelona ireto mpianatra ireto. Nanambara ny filazantsara ireto mpianatra ireto. Ary ny vaovao mafaly zay tokony ho vaovao mafaly ho anao, ho antsika rehetra ihany koa dia izao: ny fomba ny antsoiny Jesosy ny mpianatra. Ary Jesosy ny antso ny 12 ny antsoina hoe kristianina dia olona izay nantsoina ihany koa. Tahaka ny antsoina an'ireo 12 ireo koa nge no antsoina antsika hitory ny filazantsara. Amin'ny endriny maro moa zany ny fitoriana ny filazantsara. Fa amin'ny ankapobeny dia mampirisika antsika izahay amin'ity sabata ity mandray sanjara amin'ireo endrika fitoriana ny filazantsara marobe izay araka ny fanomezam-pahasoavana na ny talentanao ahafahanao manatanteraka an'izany. Ary rehefa voantso ireo dia nomeny Jesosy hery sy fahefana. Ny olantsika dia ny tsy fananan'io hery sy fahefana io. Ny ahafahantsika mandeha zany mitoro filazantsara dia noho ny hery sy fahefana, fa tsy hoe noho ny mety hoe fahaizanao na mety hoe noho ny mahainao anao dia mandeha ianao, tsia. Faoka ho tsapany ny mpitoro filazantsara fa misy hery miaraka aminy ary misy fahefana miaraka aminy. Fahefana sy hery mamoaka demonia, fahefana sy hery manasitrana. Amin'izao vanim-potoana farany izao, mialohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy, ny filazantsara ankoatra ny tenin'Andriamanitra izay ambarantsika dia izao ihany koa ny fotoana mety amoahana demonia. Mitombo ny olona izay misy fanaratsy, tokony manana fahefana amoaka an'ireny izao sy ianao. Tsy hoe ianona ihany na rianona ihany ny afaka anao an'izany, fa ny rehetra izay nirahana ary nanaiky ka nomena io fahefana sy hery avy amin'i Jesosy io dia afaka mamoaka fanaratsy. Raha misy marary afaka mivavaka dia manasitrana ny vavaka izay tononona. Izany no tokony ho antom-bavakantsika isan'andro ho antsika izay mpitory ny filazantsara, mba hisy fahefana ny teny izay ambara ary hisy hery ny vavaka izay tononona. Fa mila an'izany izao vanim-potoana misy antsika izao, ankoatran'ny hoe tenin'Andriamanitra zaraina. Maniry aho mba ho azonao zany hery zany, mba ho azonao zany fahefana izany, ka ankoatra ny tenin'Andriamanitra filazantsara izay entinao, ianao koa dia afaka hivavaka ao amin'ny marary dia ho sitrana. Raha misy fanaratsy dia afaka hamoaka an'izany koa ianao satria ao aminao ny hery sy ny fahefana satria efa nantsoina isika. Toy izay ary ny famotinana ny lohahevitrintsika tamin'ity anio ity fifaliana ilay Franco ho manaraka. Izao isika dia tonga eo amin'ny lesin'ny tanora zokiny izay mitondra ny lohateny hoe mandeha araka ny hevintsika manokana. Ary izay lohahevitra izay no andeha ho dinihantsika amin'izao fotoana izao. Indray andro nisy lehilahy anankiray antsoina hoe Hugo. Rehefa nandeha teny an-dalana izy dia nahita vehivavy anankiray izay nambana ny olon-dratsy tamin'ny antsy. Rehefa nahita an'io trango io Hugo dia nanapa-kevitra izy tsy hijery fotsiny fa hiditra trehatra hanampy an'izany vehivavy izany. Ary tsy tapitapitra izay anefany dia izy indray no voatsinjona ny antsy. Rehefa voatsinjona ny antsy izy
dia lasa nandeha ilay olon-dratsy ary ilay vehivavy koa lasa nandeha. Ary ianao manoloana ny tsirariny izay miseho amin'izao fiainana izao, manoloana ny fahoriana, ahoana ny fihetseham-ponao, anao tahaka ny Hugo ve ianao hanampy ireo izay voan'ny tsirariny eo amin'ny fiainana. Ary maro tamin'ireo olona izay nandalo nahita ny Hugo no nijery fotsiny azy rehefa tao anatin'ny ratra izy. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy lehilahy anankiray ihany koa izay nahita tsirariny seho teo amin'ny manodidina azy. Tsy izy izany fa i Mosesy. Rehefa nandeha nivoaka izy nijery ny rahalahy manodidina azy dia nahita Eziptianina izay nidaroka mafy ny rahalahiny izy. Ary tamin'io fotoana io indrindra izy nanapa-kevitra hoe andeha hiaro an'ity rahalahiko ity ka dia namono an'ilay Eziptianina izy. Ary tamin'izany fotoana izany dia nahatsapa ho nametraka ny rariny teo amin'ny toerany i Mosesy. Anatsapa izy fa nandray andraikitra teo amin'ny zava-misy ny aina ny zanak'Israely ary izy nahafantatra fa izy no natsoina ho mpanafaka an'ireto zanak'Israely ireto. Ary Andriamanitra efa nanomana azy hatry ny fony kely, niaro azy tamin'ny fahafatesana izay nahatonga ny reniny nametraka azy tao anatin'ny fiara zozoro, ary nanofana azy tao amin'ny lapan'ny Farao ho tonga ho lehilahy izay afaka manana ny traikefa rehetra miatrika ny tsirariny hanavotana ny zanak'Israely. Ary Andriamanitra dia ohatr'izany ny fomba fisainana. Izy tsy mijery fotsiny manoloana ny fahoriany zanany, tsy mandray andraikitra izy ary mitady mpanompo izy hanao iraka, hanatanteraka iraka lehibe izay ahafahana manafaka ny zanak'olombelona amin'ny fahoriana sy ny fijaliana izay ateraky ny fahotana. Ka dia nanomana ny Mosesy izy tao anatin'izany fotoana izay nangejan'ny Eziptianina an'ireto zanany zanak'Israely ireto. Ny zavatra mila tsindriana nefany mbola tsy ampy ny fiofanana nananan'ny Mosesy ho mpanavitra, fa araky ny eritreritra Mosesy dia izy nahatsapa hoe efa vonona. Isika ihany koa matetika dia mieritreritra fa ampy ny zavatra ananantsika hiatrehana an'izao fiainana izao, hiadivana amin'ny ratsy ary hiatrehana ny fahoriana. Andriamanitra nefany mahafantatra an'izay tsy fahampian'i Mosesy izay dia mbola nitarika azy indray niala teo amin'ny toerana nisy azy fa hiatrika fiofanana izay sekolin'ny fahoriana sy sekolin'ny fahantrana. Ary rehefa vita izay fiofanana izay teo Mosesy izay vao afaka nandray an'ilay iraka lehibe. Inona moa ny lesona tokony ho raisintsika manoloana izany zavatra izany? Voalohany Andriamanitra tsy mijery fotsiny rehefa ao anatina fahoriana isika. Tsy mijery fotsiny izy, fa izy manana ny drafiny manokana izay amoahana antsika ao anatin'ny olana sy ny problème maro izay atrehantsika. Ary indraindray tsika dia matsapa tena fa manana ny fahaiza-manao sy ny herintsika hiatrehana an'izany olana izany, kanefa tadidio fa mila miankina tanteraka amin'ny drafitr'Andriamanitra foana isika. Misy teny ao amin'ny Matio 6:20, ny 9:7-8 izay Jesosy no nanao an'ity tombavaka ity: nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Engane mba ho tanteraka amintsika izany toe-tsaina izany, anantona an'Andriamanitra mandrakariva isika rehefa sendra sy tojo olana na tsirariny eo amin'ny fiainantsika, fa izy ihany no malala ny fotoana sy ny drafitra sy ny fahefana rehetra ahafahantsika mivoaka amin'izany toe-javatra mafy iainantsika amin'izao fotoana izany. Dia toy izay ny lesona tsika tamin'ity androany ity, izay lesona faharoa ihany. Fa izao isika dia hiditra eo amin'ny lesona izay natokana ho an'ny ireo zokintsika indray. Ambifaliana indray raha lasana vavy malala isany ny mifankahita aminao amin'izao sabata izao amin'ny alalan'ny fiarahantsika mandinika ny leson'ny sekoly sabata.
lesona faharoa no iarahantsika mandinika ilay roy memy ny rehetra. Araba no tolotranao ary de mirary soanao mba ahita fitahina sy fifaliana amin'ny fiarahana mandinika ten'Andriamanitra. Ny fiadanany tompo any ho anao sy ny ankonanao. Andeha iaraka ivavaka isika raha nomboka izao fiarah-mianatra izao. Andriamanitra rainay eo misotranao zahay no ity sabata manokana ity. Zay ahafahanay miaraka mandinika manovo hery amin'ny alalan'ny teninao. Tomoera tompo aty amponay amin'ny alalan'ny falenao masina ary mamelà ny lokay amin'rafo aminay. Zany no irina sangatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rahalahy sy anabavy malala, lesona faharoa amin'ny bokin'ny Exodosy hatrany isika tamin'ity herinandro ity. Ny andinina tao tadina moa dia amin'ny Exodosy toko 7 ka ny andininy 7 sy ny andininy 8 somary lavalava izy io. Kanefa dia mahafinaritra ny tiany ambarany. Ary hoy Jehova, efa hitako ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Fantatro ny alahelo dia efa hidinao zao amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina, ka hitondra azy hiala amin'izany tany zany ho any amin'ny tany soa sy malalaka, dia any amin'ny tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perezita sy ny Vita ary ny Jebosita. Andiny soratra masina zay mampafantatra antsika fa mandre ny Andriamanitra ivavahantsika. Mafantatra ny momba antsika Andriamanitra. Mahita ny fahorintsika Andriamanitra. Tsy hoe mahita fotsiny izy, mafantatra ny alahelo Andriamanitra. Fa ny tena mahafinaritra izao, vonin'Andriamanitra hiditra ao nitsihitra mifamahana ny olantsika. Andriamanitra ne hombanao amin'izany andiny soratra masina izany. Ry mpiara-midinika namana, mbola mitohy ny tantara Mosesy. Aty mpanomboana nefa dia tiako nitarika ny saintsika fa manova ny fiainantsika ny antson'Andriamanitra. Ary kanefa etsy ankilany tsy mora velively ny manaiky ny antson'Andriamanitra. Fa saingy izao kosa tena fitahiana ny manao manaiky kosa ny antson'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny toejavatra nitranga ary teo amin'ny tantara. Fa nandositra amin'ny tany Midianina Mosesy satria nitady hamono azy ny mpanjakan'ny Egypta. Lamina tsara ny fiainany, nandritra ny 7 taona, nanambaty izy, nananjanaka roa izy, ny asa izy, ary tena nisitraka mandrakariva isan'andro san'andro ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny asa ho an'Andriamanitra izy zany mazava ho azy. Kanefa teo amin'ny fotoana io indrina tamin'izay fotoana izay, taty efa 7 taona farany, niseho ny vantana tamin'ny Andriamanitra. Niditra ao nitsihitra Andriamanitra. Ilay Andriamanitra nitantana ny toejavatra rehetra, indro niditra nitsihitra, niseho teo amin'ny Mosesy izy. Ary raha teo am-piandrasana ondry izy, dia nindrehitra ny roy memy. Azo antoka fa io roy memy io nandalovany, efa nandalovany ihany io toerana io, fa tamin'ity indray mandeha ity nirehitra ilay roy memy ary tsy nisy fahalevonana na dia kely aza. Tsara mampatsiahy antsika nefa fa tamin'io toerana io koa nefa nahazo Mosesy tsindrimandry tao amin'izany toerana fiandrasana ondry zany, ka nahafahana noratra ny bokin'ny Job sy ny bokin'ny Genesisy, ka nampafantarany antsika ny tantaran'ny famoronana, ny fahalavona, ny safodrano, ny drafitry ny famonjena, ary nampafantatra antsika fa ny fahalalana marina ny momba an'Andriamanitra. Teo amin'ny toerana io no niseho Andriamanitra. Ka taitra izy, andeha maliana, nijery ahoana ny mahatonga an'izy io tsy levo, dia nanatona izy fa tamin'izay fotoana izay indrindra nefa no niantso azy Andriamanitra. Niantso azy Andriamanitra zao no voalaza amin'ny andininy 7 ka ny andininy 9. Zao no voalaza le tenin'Andriamanitra hoy izy hoe: ary izy aza manakaiky ety, esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina ho hijanonanao io. Dia koa izy, izao no Andriamanitra ny razanao,
dia andriamanitry Abrahama, andriamanitry Isaka ary andriamanitry Jakoba. Dia nisarony tava Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Manomboka eto dia nosokafo an'Andriamanitra ny lalana ho an'i Mosesy. Nanova ny fiainan'i Mosesy ty toe-javatra anankiray ity. Nanova ny fiainan'i Mosesy. Esory ny kapanao fa tany masina ity toerana ity. Zay ny voalaza mantsy eo amin'ny andininy 15. Aza manakaiky ity, esory ny kapanao fa tany masina io janonanao io. Ry mpiara-mianatra namalaisany. Eo amin'ny toerana zay atsapahanao fa toerana ivavahana amin'Andriamanitra, dia tokony ho haitsika ny manaja izany toerana izany. Esory ny kapanao, esory zay rehetra mety manelingelina anao ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia le indro mo nampatsiahy azy Andriamanitra mba tonga ny Mosesy olidina mizaratra antranga hoe Mosesy Jehovah ny 17, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zay any Egypta, reko ny fitaraina ny alahelo dia efa nidinao izao, efa tonga eto aminao azo ankehitriny. Dia zao nytoy 19, koa avy ankehitriny ianao iraiko ho any amin'ny Farao hitondra zanak'Israely oloko hivoaka any Egypta. Ny mpiara-midinika namana, nahazo antso Mosesy. Antso lehibe ny antso. Andriamanitra mihitsy no niseho azy teo amin'ilay romemy mirehitra. Ilay anjelin'i Jehovah, Andriamanitra io, Jesosy mihitsy no niseho tamin'ny alalan'ny anjely. Ry mpiara-midinika namana, nandre ilay antso io Mosesy, koa avy ankehitriny ianao irahako io ho any Egypta. Indreza ny fambonin'ny asa tolotr'Andriamanitra ny mpanompony. Asa lehibe zany. Mosesy no fitaovana ampiasain'Andriamanitra hamonjy ny olona. Inona zatra antranga ho isika? So no faliteny voalohany, raha vao nandre zany toe-zavatra zany Mosesy, dia niezaka nitady fialan-tsiny. Miavana dia zao hoe mandehana ento ny oloko hivoaka any Egypta. Niezaka niala-tsiny, nitady zay ialana amin'ilay afatr'Andriamanitra Mosesy. Dia hoy izy hoe, iza moa aho no hakany amin'ny Farao sy hitondra zanak'Israely hivoaka any Egypta? Ny fialan-tsiny voalohany ataon'i Mosesy dia niafina tao ambadiky ny fanitretena izy. Zava-dehibe ny fanitretena. Marina fa rehefa manitretena ny olona anankiray dia ain'Andriamanitra mampiasa azy. Fa tsy ilay fanitretena zay no teo Mosesy, fa fanitretena te hiala amin'ilay andraikitra, amin'ilay asana ny rahana azy. Dia zao ny tenin'i Jehovah ilay miantso azy manome ny vahaolana. Ry mpiara-mianatra namana izy, rehefa Jehovah no manao ny antso, dia izy ihany koa no manome ny fahafahana manatanteraka an'izany eo mandrakariva Andriamanitra. Dia zao ny tenin'Andriamanitra taminazy hoe 2:12, faharoa izy, homba anao tokoa aho. Asa matahotra ry Mosesy fa homba anao aho. Marina fa manana ny fahalemena Mosesy, namon'olona izy, nandositra, kanefa Andriamanitra niantso azy. Na manahoana ny mety ho fahalemenao, na mety mahafahoana ny ota efa vitanao, rehefa miantso Andriamanitra aza misalasala. Ny fialan-tsiny faharoa nataon'i Mosesy, dia niafina ny ray izy tao ambadiky ny hoe iza moa ny anaranao? Iza moa ny anaranao? Amin'ny 19:10 ary Mosesy tamin'Andriamanitra, ino rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely ary ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo nefa naniraka ao aty aminareo, ary anao amiko kosa izy hoe iza moa ny anarany? Dia inona no avaliko azy? Niafina ndray izy tao ambadiky ny momba ny anaran'Andriamanitra. Niafina tao amin'ny tsy fahalalany vahoakan'Andriamanitra momba n'Andriamanitra, satria teny Mosesy, reo olona reo zao fa tsy mahalala anao intsony. Ahoana no inona fa ianao naniraka? Nampahafantarin'Andriamanitra azy ny anaran'Andriamanitra. Zao no voalazany. Hoy Jehovah hoe izao zay izy atr'izay ao mandrakizay. Mandrakizay Andriamanitra.
aza matahotra ary Mosesy. Fa le Andriamanitra maniraka anao dia Andriamanitra mandrakizay. Jehova izao zay izy hatrizay. Kanefa Andriamanitra zay manakaiky ny voariny. Ny anaran'Andriamanitra zany dia manambara fa izy no Andriamanitra ny tsiraray. Izy ny Andriamanitra ny vahoakany, izy no Andriamanitra ny fanekena, izy no Andriamanitra akaiky indrindra. Izy ny Andriamanitra zay miditra amintsihitra amin'ny raharahany olombelona. Mahery, matanjaka, avo indrindra Andriamanitra ny olona rehetra. Mbola nitady fialantsiny manaraka indray Mosesy. Dia nitady fialantsiny manaraka indray izy. Inona ny fialantsiny nataon'i Mosesy? Ao amin'ny Exodosy 4 ka ny 9 voalohany. Moa izy hoe, ary namaly Mosesy ka nanao hoe, indro tsy ino ahy na iaino ny feoko izy, fa hanao hoe tsy niseho taminao Jehova. Fialantsiny nataon'i Mosesy, manohy ny fialantsiny izy. Fialantsiny hoe misalasala hoe tena niona taminao tokoa ve Jehova e? Tena naniraka anao ve? Inona no lazaiko? Dia Jehova ihany no manome ny vahaolana. Mahafinaritra. Hoy Jehova amin'ny 12, inona moa iny tananao? Dia novaliany hoe tena. Dia hoy izy, atsipazo amin'ny tany iny, dia natsipo Mosesy, dia tonga mena ranaka dia nandositra Mosesy. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, ahinjero ny tananao, ka raiso amin'ny rambony iny, dia tonga tena teo an-tanany indray izy. Mba hinon'ny olona ireo fa efa niseho taminao Jehova, dia manaraka anao ny famantarana. Ary tsy izay ihany hoy izy, fa atsofoy ao an-tratranao ny tananao. Dia natsofo Mosesy tao an-tratra ny tanany. Ary dia notsoahany, indro boka ny tanany. Boka indray ny tanan'i Mosesy. Dia hoy Jehova, atsofoy ao amin'ny tratranao indray. Dia natsofony, dia nesorony, niverina ho sitrana ilay izy. Ireo ny famantarana entinao Jehova. Ve? Ry mpiara-midinika namana, mbola ny salasala ihany Mosesy nitady fialantsiny. Inona fialantsiny faefatra? Hoy Mosesy, Jehova ô, fona aminao aho, ny 10, tsy mahay mandahateny aho, votsavava. Hatramin'izay nahafantaranao anahy, ka mandraka ankehitriny izao, dia votsavava. Ary mpiara-midinika namana, tsotra ny fialantsiny nataon'i Mosesy. Marina tokoa fa efapolo taona izy niala tany Egypte. Efa tsy mifanerasera intsony tamin'ny fomba fiteny Egyptianina. Dia hoy Mosesy, tsy mahay intsony aho, tsy mifankafantatra ny teniny intsony aho, tsy mahay an'izay intsony aho. Andriamanitra manome ny vahaolana. Inona ny teny Jehova? Hoy izy hoe, iza moa nanao ny vavan'ny olona? Ary iza ny nampamoana azy? Iza mamparenina? Iza mampahirana sy mampajamba? Tsy izao Jehova fa? Mosesy aza misalasala ianao, fa hitoetra ao am-bavanao aho. Omeko anao ampianatra zay teny holazainao aho. Omba ny vavanao ka hanoro zay holazainao. Tsy nahita hevitra intsony Mosesy. Niany ny azo natao. Dia niteny amin'ny teny tsotra, amin'ny 7 fa hoy izy, Tompo, mifona aminao aho, irao zay tianao irahana. Tena tsy te handeha mihitsy Mosesy. Tompo, irao re zay tianao irahana. Tamin'io fotoana io, dia voalaza fa nirehitra tamin'i Mosesy ny fahatezeran'i Jehova. Fa saingy izao, Andriamanitra mpamindra fony Andriamanitra ivavahantsika ry mpiara-mianatra namana. Eo amin'ny toe-javatra zay mety mampisalasala anao amin'ny antsoan'Andriamanitra, dia mety matezitra an'Andriamanitra fa antsony foana ianao. Nirehitra tamin'i Mosesy ny fahatezeran'i Jehova. Dia inona nataon'i Jehova? Nomeny mpanampy Mosesy. Tsy ao ihany va iarona Levita rahalahinao. Fantatro fa mahay mandahateny izy. Koa indro mety teny indray Mosesy, ka izy ny lavitra be any. Dia hoy Jehova, indro efa tamitsena anao izy. Tsy nahita nialana intsony ry mpiara-mianatra namana isiny Mosesy. Ka dia vonona izy ankehitriny andeha. Ary rehefa nandeha izy, dia zao ny zavatra nitrango amin'ny andininy Exodosy 4:10. Rehefa no tany an-trano izy dia niteny tamin'ny rafozany
andeha aho izy de zao no voalaza amin'ny andininy telo amby folo tapany farany hoe ary jeto tampony Mosesy mandehana soamatsara. Mahafinaritra itoetrany Mosesy io ary tiako mba ho tahafintsika tsiralay avy rehefa mandeha rehefa mivoaka ny trano mba milaza ihany aleo mba mifampiteny mba mifampitsodrodrano andeha fa mandrakariva betsaka am'izao fotoana zao tsy hita tsony ny alian'ny ankizy tsy hita ny alian'ny sasany nakaiza tsy fantatra fa Mosesy kosa de niera izy ary de indro fa nandeha izy ary voalaza ny tinidinika atsika fa niaraka taminy koa ny vady amanjanany. Zao nefa zatra nitranga rehefa nandeha teny an-dalana izy de nisatra ny seho inona ny zavatra nitrango amin'ny Exodosy faefatra rehefa nandeha izy indro ny seho taminy Jehovah ary saika amono an'ny Mosesy taitra fa inona indray ny zavatra nitranga nisy zavatra diny tao nisy olana tao amin'ny fotoana io. Inona ny olana? Mosesy mantsy amin'ny mampitarika azy de tokony modely. Mosesy mantsy no mifandray amin'Andriamanitra de tokony amin'ny fankatoavana tanteraka amin'Andriamanitra mba ahafahany mitarika olona mba hakato azy. Tamin'ity ndray mandeha ty nefa adino Mosesy toa tsy ny raha iny akory aza ny fomba zay fanao hatramin'izay teo amin'ny zanaka Israely fa ny zanaka lahy rehetra dia ho forany fa ny zana faralahy kosa Elezera de tsy manano an'izany sofa teo ny vadiny ary de Zipora vadiny mihitsy no niasaka no forany ny zanalahy mba hamonjeny ny vadiny. Mahavarina ary namana isany mpiara-mianatra isany mahavarina ny fitiavany Zipora ny vadiny namonjy ny ain'ny Mosesy ity vadiny ity ilay rahalatsaka io de maneho ny fanavotana maneho ny fiainana maneho ny fanasiana tombo-kasen'ny fanekena lesona manandanja tokony tsoatontsika mianatra namana isany izy any tandremo azy eo amin'ny fiantsona sy ny famalina ao ny antson'Andriamanitra tsy rambona kely de mety hanimba zavatra eo amin'ny asan'Andriamanitra. Amin'ny tenantsika azy ary te zao niseho mivantana tamin'ny Mosesy Andriamanitra teo amin'ilay romemy rehetra nanao fialan-tsiny izy kanefa noho ny farany indro fa nandeha. Ny faneriko ry mpiara-mianatra namana isany de mba andeha hanao ny asan'Andriamanitra isika. Marina fa tsy mora ny manapa-kevitra fa kosa Andriamanitra anampy Andriamanitra tsy hamela antsika ho irery. Tompony ombanao ka dia mirary sabata mahafinaritra aminao indray amin'ity androany ity hivavaka isika. Andriamanitra rainay io misaotranao indrindra izahay ny amin'ny leson'ny sekoly sabata zay nianaranay ka nampafantaranao anay ny fiantsonan'i Mosesy sy ireo karazana fialan-tsiny kanefa nampafantaranao anay ihany koa fa rehefa ianao no miantso de ianao no manome ny fahafahana manatanteraka zany antso izany. Ampio zay ary Andriamanitra mba hanaiky ny hiraka aho andeha izahay ka naiza aleanay amin'ny fanaovana ny asanao de aoko tsapanay fa tsy mamela anay ho irery ianao de mitahi ny mpiara-mianatra rehetra mitahi ny zanakao. Naran'i Kristina ka tanany vavaka. Amen. Mianatra eo an-tongotra